Ray avy afaka mahazo toerantsika tompoko. Androantsika dia misy olana anankiray tsy maintsy vahana dia ny olana tsy fahatokinan'Andriamanitra. Militsika tena mianatra mahatoky an'Andriamanitra. Ahoana moa no ahafahan'Andriamanitra mamaha ny olana anankiray nefa ilay olona ary tsy manana fahatokinana ilay mpamaha olana akory. Tsika izao rehefa ohatran'ny hoe misy fotoana ianao marary ohatra dia misy anarana dokotera fantatrao dia lasa ianao mitady an'izay dokotera izay hoe ianona ny tena mahay an'io ka, ianona ny tena mahavita an'io. Dia lasa ianao mitady an'izay dokotera izay fa tsy hoe ry o misy dispensaire misokatra dia aleo za andeha ho ao nefany tsy nonao akory, tsy atokisanao akory fa ny endanan'ny tongotra voalohany dia izay atokisanao. Dia ohatran'izay koa tsika izany rehefa miaraka amin'ny tompo dia militsika tena mametraka ny fahatokintsika tanteraka an' Jesosy. Hoe tena zato isan-jato Jesosy dia omeko anao fahatokisana, ny fitokisako. Raiso angeny mpanjaka faharoa toko fahafito mpanjaka faharoa toko fahafito andininy faharoa dia mivaky teo izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe fanamaly ny lehilahin'Andriamanitra atombokontsika eo amin'ny andininy voalohany azafady. Fa hoy kosa Elisa, mihaino ny tenin'i Jehovah nareo, izao no lazain'i Jehovah, raha pitso toy izao dia ho sekely iray ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana, ary ho sekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana eo am-bavadin'ny Samaria. Fanamaly ny lehilahin'Andriamanitra izay mpanafika malaza izay nitehana amin'ny mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro na dia hanao varavarankely any amin'ny lanitra azy Jehovah dia tsy isy izany zavatra izany, dia isy ve izany zavatra izany. Ary hoy Elisa, indro ho hita amin'ny masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao. Zareo tsara ny zavatra nitranga teto tena tao anaty olana tena faran'izay hoe olana fa hoe efa mifampinan-janaka ny olona hoe hoanina ny zanakinao androany dia ninandray raha pito tena hoe mafy be izany ilay zavatra nitranga tao anatin'izay tantara izay. Dia rehefa tonga nefany ny mpanompon'Andriamanitra dia niteniteny faminaniana izy hoe izao ny zavatra hitranga raha pito ozy izy tena hitobaka io fa tsisy hoe raha alina fotsiny dia tonga dia hivada daholo ny problema rehetrarehetra. Dia nisy olona nijery nefa ozy izy ny baiboly hoe lehilahin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izany dia metoraka any amintsika mpanompon'Andriamanitra foana fa tsy any amin'ilay jentilisa reny. Dia iny ilay lehilahin'Andriamanitra ozy izy tetehana ny akaiky ny mpanjaka dia izay no lazainy hoe tsisy an'izany tsy possible mihitsy izany na dia izy varavarankely ilatsaka aza hisokatra aza eny an-danitra. Dia nivoatenin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izay hoe ahita ianao ozy izy masonao fa tsy hinana an'izany ianao. Zany hoe ny olona tsy mahatoky izany tsy mendrika ny sitraka ny fiasan'Andriamanitra. Noho izany ndaontsika tena hianatra atoky an'Andriamanitra amin'izay karazana zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny fotoantsika miantso an'i Jesosy dia mamaly izy, mameva olana fandraika amin'izay ilayntsika. Jesosy moa efa niteny eo amin'ny baiboly eo hoe antsoy amin'ny andro mahory ianao dia hamaly ianao dia miantso indray mandeha ianao dia tsy mahazo dia ohatrany hoe miresy tory izany ve ny tompo sa ahoana dia reraka ianao rehefa avy eo. Fa izao eo amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainanao tena hitan'i Jesosy daholo ireny. Tena hoe hitan'ilay krizy tena farak'izay mafy. Izany hoe olona mifampinana zanaka izany ange tena efa enjana izany fa ozy izy ny tompo hoe amin'ny fotoanany dia hiasa izy rehefa misy olona afaka matoky azy. Jereo Jesosy tena tsy miandry ela izany izy tsy miandry ela izy tamin'izay fotoan'izay fa vao nitaraina taminy vao mivavaka taminy ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia tonga izy dia nanatanteraka ny teniny fa ny nampalahelo fotsiny ho an'ny tsy mino dia misitraka an'ilay tsy finono koa. Tsika izany tsy hoe za manompo an'Andriamanitra dia za tsy mino fotsiny
dia midika hoe mipetraka fotsiny amin'izao fa mijinja nyvokany koa rehefa tsy mino ianao a dia misy zavatra koa zany nitranga aminao satria teto zao le lehilahy tena tsy nino izy dia nitranga tamin'le zavatra nitranga koa izy ka ny olana goavana mila vahana zany eo amin'ny fiainantsika dia tsy hoe mijanona amin'izao fotsiny ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa mivavaha ianao hoe tompo tena mba ataovy matoky anao amin'ny zavatra rehetrarehetra ataoko amin'ny fiainako mba ese eo zany hoe raha marary be ny lohanao dia tsy hoe sady hoe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tranao sady hohanina ihany le paracetamol ohatra fa mba mianara hoe tompo tena hoe mianara matoky an'Andriamanitra mila exercice ny zavatra zany fa raha tsy zany ny devoly tsy hapanaiky anao atokotoky an'Andriamanitra amin'izao zany dia jereo tsara ao amin'ny Timoty faharoa toko 7:5 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ireny koa alaviro izy zany hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa tsy mino ny herin'Andriamanitra dia ireny koa alaviro mety tsara fanahy be mety manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny tsy mino ny herin'Andriamanitra dia ireny koa izy ny baiboly alaviro ireny manomboka androany ndaontsika hianatra tena atoky an'Andriamanitra eo amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao tena mahay mahatonga antsika tsy matoky an'Andriamanitra nge tsy ampy mivavaka isan'andro ianao raha omen'Andriamanitra 420 ora adiny 7 matory ianao adiny 7 anaovanao ny asa mandrarahanao ny adiny 7 kosa tokony mba haverinao any amin'Andriamanitra mahatonga ny olona tsy manana fatokiana an'Andriamanitra satria tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra izy tsy fatan'ilay inony tsy fatan'ilay olona ijoroany dia izay mahatonga azy tsy mipoinsa mihitsy ilay fatokisana an'Andriamanitra ka tsy fahatokiana ny teny izay lazain'Andriamanitra dia miteraka fahoriana sy ho an'izay tsy mandray azy ka mila isika manomana ny fotsika mba hidirantsika eo anatin'izany fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra zany mila mangeta ety ianao Jesosy tena ahoana ny ataoko tena inoko anao fa na dia zavatra kely ohatra n'iny arane dia za tsy mino anao zany fa mba mandeha manao kristianina fotsiny eritrereto eo raha mandeha any amin'ny rally de miracle ianao ohatra zao dia vao mahita ilay olona batainy ireny ianao tonga dia ianao tia kosa aveo ho sitrana dia ohatr'izany ilay izy nefa ntsika tokony tena hoe mangataka amin'ilay olona izay inotsika mba ino anazy eritrereto tsara fa Jesosy Kristy ny teny an'izao teny izao hoe raha ho avy aho izy ahita finoanany aminareo ve zany hoe misy ve olona tena matoky an'izany fiavian'i Jesosy zany raha tena ho avy izy fa inona moa mahatonga ny olona variana mahatonga ny olona tsy miala amin'ny faratsinana dia izao hoe tsy mino izy hoe isy zany ho avy Jesosy mivava amin'ny fotsiny no miteny fa ho avy Jesosy fa izy tsy mino an'izany fa raha mino an'izany ny olona mitandrina an'izay zavatra ataony mitandrina ny zavatra teneniny tena matahotra an'Andriamanitra fa diranovana ny olona raha mahafantatra hoe ho avy ane fotoana aneny tokoa io trompetra io dia hitandrina ianao hainao tsara mihitsy ny zavatra ataonao hoe tia kosa tsy azoko idirana ato ihany aho miditra tia ny zavatra ataoko tia kosa hitako hoe tsy mety hainao mihitsy ny manamboatra ny lalanao hainao mihitsy satria fantatrao hoe isy an'izay fetsoan'Andriamanitra izay afaka fotoana fohy fa be dia be ny olona variana tsy mino an'izany ao amin'ny Jaona toko 9:20 ny 7:30 dia vaky izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana nefa matoky izao efa naharesy ireny manana ianao fiadanana ao amin'i Jesosy ao anaty ady misy ny olona ao anaty ady mitsahatra fa misy ny olona ao anaty ady mikorotana na rehefa tratra ny ady izy dia miala amin'Andriamanitra dia sainao anie ilay fanoloran-teny rehefa ao anaty olana zany ny olona dia miala amin'Andriamanitra rehefa anaty ady kanefany eo andrindra Andriamanitra miandry anazy atoky an'Andriamanitra
izy ny kristianina zany dia ny tsy fipetrahan'ny fatokisana an'Andriamanitra. Tsika zany mila tena mifototra tanteraka amin'izay ivavahantsika, amin'izay topotsika hoe zao manana ho avy tsara miaraka amin'i Jesosy. Jesosy tsy anisy ratsy ny fiainako zany. Ny fijoroanao amin'izany fatokiana zany manampy anao hanova ny toetranao. Rehefa manana fomba fijery tsara ianao amin'ny fatokisana an'Andriamanitra dia manomboka miova ny fomba fijerinao. Lasa tsy manana ratsy zany ianao. Raha mahita olona faran'izay tena ratsy toetra ianao hitan'ny masonao na mamitoka be ohatra, dia zao foana ny ao anatinao hoe ohatra ny nanovany Jesosy anahy, ny hanovany Jesosy anio. Ohatran'izany ny fomba fijerin'ny olona manana fatokiana an'Andriamanitra. Mety mbola tsy anasa izy androany fa zao izay nataony tamin'ny anankiray afaka ataony aminahy koa. Misy fotoana nge tsy hoe Jesosy ny tsy te hikarakaranao, fa ianao koa mba tiany hatoky anazy. Misy fotoantsika tena mila porofotsika amin'Andriamanitra ny fatokiantsika azy. Zay ilay hoe fahamarinana. Dia verina any amin'ilay Jaona toko 4:7-7 ihany tsika hoe mila olona mivavaka aminy amin'ny fanasin'ny fahamarinana Andriamanitra. Ianao ve mivavaka amin'Andriamanitra nefa ianao tsy mino akory? Eritreretra tsara ne mivavaka ianao, Jesosy apetrako aminao ny androany dia andody jirama zay. Fa zay moa zany Jesosy manana anao dia ahita fity zay miaraka aminao. Ohatra ho zany dia ataonao zay vavaka zay, tena apetrako aminao Jesosy. Mbola tsy mipika akory ilay telefona dia fa mandray taratasy ianao hoe aiza moa ny numéro an'i Dadatoa. Aiza tsy mba endrasanao akory hoe afrira moa zany hoe zange vavaka teo fa tonga dia mitady ny numéro an'i Dadatoa ianao antsoina hoe Dadatoa sao dia mba afaka manampy anay indray ianao amin'ilay jirama anay ohatra. Nefa ianao vao avy mivavaka teo dia ahoana ary zany ny fijerin'i Jesosy an'izany. Za zany tsy miteny hoe aza miantso an'i Dadatoa ianao, iny anao ray manokana iny. Fa le tena hoe fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia Jesosy gama mbola miantso an'ny anjely hoe Gabriel, ianao efa niantso an'i Dadatoa. Zany hoe tsy voatenin'Andriamanitra akory hoe Gabriel andany ty livreo ary, fa ny ianao Dadatoa no nantsoinao voalohany dia tsy maintsy nijanona ilay izy satria efa tsy mila indray izy fa Dadatoa no antsoina. Misy tantara ohatran'izany zany ao ambony ao miferahantsika amin'Andriamanitra. Ka mila tsika tena manapirofo amin'ny maha-kristianina tsika hoe za marina Jesosy raha tena anao marina maninona ary tsy matoky anao. Dia misy indray olona tena andevoziny tahotra. Vao matory ka mipika io jiro tsapena dia misy mpamosavy ao. Tena hoe matahotra fa diranovana. Zay andany mandeha mianatra ny zanany dia efa mieritreritra izy za hitako iny ka voatonany tômôbila any. Zao tena be tena hoe zao dia iny dia tsy mety fa tsy maintsy aterina ny zazany ampianarana dia miandry eo barabarana eo izy mandrapirava ny zaza satria sode. Ilay izy zany tena hoe zany rehetrarehetra zany mety hoe mieritreritra ny hoe za tsy mandainga, za tsy mamaky banky, tsy mamono olona, tsy mangala badin'olona. Mety hoe tsy manao an'izany intsony ianao ohatra, mety tsy nanao an'izany mihitsy, fa ny tsy fatokiana koa dia tena farak'izay tena manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Manomboka androany raha ohatra ianao ka tena hoe eo amin'ilay fotoana tena tady tsy hatoky iny, ndana mandoalika mivavaka. Jesosy nameny an'ilay adiny valo tsika tokony ombonana aminy. Eo amin'ilay adiny valo tokony ombonana amin'ny Jesosy iny, andana mivavaka. Vao mivoaka ny vadinao ny ayahanao efa takininona, arao moto, arao taxi. Sao dia lasaiza, sao dia tsy niasa akory. Satria maninona? Tsy manana fatokiana an'Andriamanitra. Misy fotoana tena tamin'izany zay vao mivady zay pastera dia be ilay olona manantona anazy izany. Dia ianao zany mba ohatry ny taitaitra ihany hoe hiresaka manokana. Dia ina ny resaka manokana ty? Dia ianao moa zany mbola tsy mahafantatra hoe mba misy secret koa zany mba mpanompon'Andriamanitra. Fa tamin'izany zany tiasana dia ohatran'ny za moa menatra raha atao an'izany hoe sary-piaro ohatran'izany ohatran'ny tsy tiako be zany ny atao an'izany, tena tsy tiako mihitsiny
satria ohatra ny manambany ny toerako izany ny fieritreretako azy dia tsy tiako mihitsy izany na miseho an'izany amin'ny pastera ary hoe za tsary-piaro aminy dia tsy tiako izany dia nefa izany ohatrany hoe nisy korotana kely any izany tato anatin'ny foko tato satria ela va le ankizy vavy sy ny ana rehetrarehetra dia resaka aleo mba mitokana fa mba miresaka manokana io dia i pastera koa moa izany tsotra be dia ay tany aloha ianao mivoaka fa dia ohatran'ny manay mason'olona moa izany dia ay fa rehefa aveo zany ohatra ny tsy mahazo aina izany izany efa tsy afaka hiteny aminy hoe manao inona ianao sady matahotra an'Andriamanitra manendrikendrika azy za koa nefa tsy tiako mihitsy izany izany hoe za sary-piaro izany raha mety tsara ny atao koa tokony tsy ahita olona afaka ohatrana izany izy dia farany lasa miresaka amin'ny mpanompona an'izay moa mahatsara an'ilay hoe mba miresatra sa mpanompon'Andriamanitra fa tsy amin'ilay namana jentilisa reny rehefa misy problème ianao resaresaka amin'ilay ray vadina ray aman-dreny ara-panahy za ohatran'izao dia za hoa tena tsy tiako mihitsy fa za tena tsy te-hiteny anazy izany mihitsy ohatra nefa reko atao anatiko hoe misy zavatra ohatran'izany dia ndao hivavaka ozy izy fa Jesosy ihany no mahafantatra an'izany dia nivavaka tamin'ny tompo aho tamin'izay dia izao ny zavatra nyteneniko an'i Jesosy hoe Jesosy raha tena anao aza ianao tsy hanisy ratsy ny fiainako izany tena hoe zaho atsy tena mivavaka aminao za tsy matoky an'io ny pastera izany tamin'izany fa zao za matoky anao ianao ny atokisako tena mba hitahiry ny tokantranoko hitahiry ny fiainanay hitahiry ny fokoko mba tena hoe hiaina amin'izany tena hoe fampatokisana sy fiainana mahafinaritra izany dia tena hoe mpamaly vavaka Andriamanitra fa tena tsoroko aminareo fa mandalo ny testa tamin'izany tena le olona mihitsy ny tonga ao aminay fa izy hono niaraka tamin'ny pastera dia zay pastera izany fampijery dia mikakakaka ame be hoe tia misy adala be dia tsy haiko fa tena Jesosy eto amin'ity pilipitra masina ity tsy mahazo mandainga eto fa tena tsy mety mino an'izany mihitsy na dia le olona raha no miteny hoe izao fa rehefa aveo tozy pastera marary iny ozy izy dia rehefa aveo moa ny tenen'ny pastera hoe avia raha ozy izy resakitsika dia izao tiako ianao tena miteny marina ozy izy pastera raha tena nerakatsika isanao ozy izy dia tonga dia sokatra io tany io dia zay mandainga ozy izy tonga dia le voniny tany fa raha fantatra ozy fa mpanompon'Andriamanitra iantso an'i Jesosy zao dia izao zay mpandainga tonga dia maty eto le voniny tany eto ka le miaraka tiako tenenina ne tsy izany fa hoe niaraka nanao asan'Andriamanitra izany hoe efa ngamba tamin'izany la olona tsy miambina efa mipetaka ny tontolo sy ny rehetrarehetra efa tena nangorony entana farafaratsiny ianao moa izany tsy leran'ny olona mpiady atseny ireny dia hoe tsisy tontolo izany tsisy an'izany satria ianao koa mba na izany ary dia fa hoe farafaratsiny izany mba efa hoe pirina ny entanao efa hoe izay za fa lasa fa tsy haiko fa zay tena tsy anadinoko an'i Jesosy mihitsy hoe io Jesosy io mahay mamafa ny zavatra ao anatinao dia mahay mamboly zavatra ao am-ponao koa izy fa tena tsy mety mihitsiny tsy mba izaho mihitsy izany hoe meo ty ny telefoninao hoe tsy tena Jesosy vavolombelona hitenenako an'izany fa tena matoky an'Andriamanitra le fatokianao an'Andriamanitra izany mikonty be iny amin'ny fiainanao eritrereto tsara hoe misy olona mbola tsy manambady tonga ohatrany maka ny vadinao andehanao asany atsy any lavidavitra ohatra tsy mody raha tsy rapitso raha ianao angamba ny ohatran'izany fa raha izany tsy mandeha ao dia misarakytsika ohatra dia ahoana raha ny atokisanao an'izaniza vaky ny lohanao raha ohatra ny zavatra mbola lovanay izany satria izay ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra misy olona voadona any mila miresaka aminy mila paherezina indraindray Jesosy miteny fa
tsy ampitiava ny olona io dia teneniteny moramora mba afatara fa ohatran'izany Jesosy. Dia ianao zany raha vao hoe tsisy an'izany fa tsy maintsy raha vao vehivavy dia tsy maintsy aminahy. Nga ianao no natsoina aloha. Ilay olona koa en plus tsy mitady anao fa pastera dia daviny. Dia vaky fo azy eo ianao dia hiady manolona isan'andro eo dia afa-baraka rehefa avy eo. Fa tena hoe io fanananao fatokisana an'Andriamanitra eo amin'ny zavatra rehetra tena manampy anao io amin'ny fiainana. Mahatonga anao hoendry io. Ianao zao raha matoky an'Andriamanitra tsy ianao mihitsy ny andeha hanendrikendrika olona na andeha hianao zavatra olona. Misy fotoana raha efa tena misy olona mihitsy tena ohatrany hoe mangarika anao dia ianao mbola miterana hoe ditsoka angamba. Ditsoka izy tamin'iny satria rehefa tena ampy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tsy mety mahita zavatra ratsy any amin'izany izy izany ianao. Amen. Ka manomboka androany Jesosy moa tena ity teny ity hoe raha tsy mitovy amiko nareo izy tsy handova ny fiainana mandrakizay. Inona nefa ny tanjontsika iainantsika eto amin'ity tany ity, ny tanjontsika dia ny andovan'izany fiainana mandrakizay izany. Izany tsy manana tsafidy intsony izany tsika. Hoe za indray anao an'izao na anao an'izao fa tsy maintsy hoe miditra any amin'ilay lalana. Nisy fotoana Saoly Saoly mpanjaka zao mba zavatra nafinaritra na tamin'ny Saoly. Rehefa mifenona amin'ny fanamasina izy dia niteniteny foana anazy ny olona teo ankilany ozy izy baiboly misy tena izany ataony io ahoana koa mba fanavitra ny Israely sy ohatran'izany. Eo zao baiboly hoe namingavinga azy ozy izy ireo olona ireo fa Saoly ozy izy ny ten'Andriamanitra tonga narenina. Izany hoe tsy mety maheno fanaratsiana, tsy mety maheno fankalana zany ny olona tena matoky an'Andriamanitra. Eo ny ahitana zany hoe tena tafapetraka ao anatinao ny herin'Andriamanitra. Tafapetraka ao anatinao zany hoe tena fitiavan'Andriamanitra sy fatokinan'Andriamanitra zany dia manomboka tsy maheno an'izaniza intsony ianao fa izay lazain'i Jesosy aminao foana marina. Amen. Ny olona nge mety hitenina hoe ianao mety hoe tsisy ilana azy fa aiza ho aiza ao anaty baiboly misy an'izany. Fa tsisy ilana azy mety tsy marina izany. Fa ianao tsy matoky an'Andriamanitra dia izay tenenin'olona rehetra dia lazainao fa marina daholo. Zareo nge Sadraka sy Mesaka sy Abednego tena hoe eo ilay teneniko hoe miara-miasa mitoetra foana Andriamanitra. Fatokiana, nanana fatokiana mihoatra noho ny finoana izany fatokiana izany. Io ny laforme rehetra hafa. Ahoana izany? Fa izao mbola ambony noho ny finoana ny fatokiana satria ozy izy telona hoe na tsy hamonjy anay ary. Ny Andriamanitra ivavahanay izay ozy tsy ekohako eo izany izay. Tena hoe avo leta ny fatokisana an'izao Andriamanitra ivavahana izao. Fa naninona ry zareo no natoky an'Andriamanitra? Satria izy manao ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy azo atao mekohaka amin'ny tsary vongana fa tsy hoe matokitoko fotsiny amin'izao. Ny fatokiana an'Andriamanitra tsy maintsy elohavan'ny sitrapon'Andriamanitra. Olona manao ny sitrapon'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra. Fa tsy hoe za matokitoko fotsiny amin'izao. Tsy possible izany. Izay mahatonga ny olona kristiana be dia be tsy matoky an'Andriamanitra satria tsy miara-miasa tsy ampy le formule. Fa mila ianao izany manao ny sitrapon'Andriamanitra. Teto zao Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia izao ny zavatra nytenenin zareo hoe izay ozy izy na tsy hamonjy anay aza ny Andriamanitra ivavahanay izay tsy ekohaka amin'io izany. Inona ny natonga azy natoky an'Andriamanitra satria tsy te hanao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Dia izay atoky an'Andriamanitra ozy tsy maninona atsipazo izay. Na tsy ho avy ary izy tsy maninona. Fa izay fotsiny tsy afaka manohitra an'izay lazainy. Tsy ireo tsara samy fijoroana sy fatokiana an'Andriamanitra izany. Ka ny olona mijoro azo lazaina hoe olona matoky an'Andriamanitra. Fa maninona ny olona anankiray no manao ny sitrapon'Andriamanitra satria matoky an'ny tompony teny izy. Ianao zao raha miaina ianao dia hoe tenenina ny sitrapon'Andriamanitra dia ny antony ankatoavanao an'iny satria matoky n'izay ny teny ianao. Hoe izao ny teneniko anao zao dia tsy manao an'iny ianao satria matoky an'ilay tompony ny teny iny ianao. Izany hoe tsika izany amin'ny fotoana ianao mangina ohatra. Ohatra ny hoe nareo vehivavy mangina ohatra dia ny ianao ny antony ianao mangina satria fantatrao hoe iza no ny teny ianao an'izany. Dia matoky an'ilay ny teny ianao dia aleonao manakobana ny vavanao.
fa raha tsy matoky an'andriamanitra ianao dia tena mitatatata be tena enjana dia ohatr'izay ilay izy zany hoe mifanompoantsika an'andriamanitra zany a mila asiantsika vidiny inona ny vidiny fatokiantsika azy mety mbola tsy mandeha arak'izay ilavanao azy ny zava-misy mety hoe ianao manantenan'izao nefa mbola tsy izay aloha ny hitanao fa zao mitoera matoky foana mitoera matoky an'andriamanitra foana fa tsy matorina rendremana izy izy mifamonjena avy amin'andriamanitra dia miankina amin'ny fijoroantsika manome izay takian'andriamanitra amin'ny sitrapony dia mitondra anao makany amin'ilay fatokiana tanteraka an'andriamanitra izay zavatra izay tsy misy fiarovana hafa teo amin'izy telonahy fa fatokiana ny ary-manetiny teo tena hoe izay rangahy tena tsy anokoka amin'ny olo izay a dia ilay fisaretsainany mety tsy afo ilay anao androany mety tsy laforme rehetra ilay anao androany fa mety hoe fakalana olona ohatra na mety hoe fahatezerana lava tsisy fifaranany na miletika ny andro na masoandro na mbola tsy miletika raha vao miposaka dia tezitra foana ianao zafato reny ny mila tena fijoroana hoe sara nga tsy manao zavatra tsy mety zany a satria zao fatako tsara izay inoko a fatako tsara andriamanitra maninona mahatonga ny olona anankiray mijoro manao sitrapon'andriamanitra satria mahafantatra an'izay tokiana izy mahafantatra izy hoe za ve dia anao tsinitsinina an'andriamanitra dia izay mahatonga ny olona miakatra be ny levelona mifatokisana an'andriamanitra rehefa avy eo fa misy ny olona mamaky baiboly maraina atoandro riva tsy mijanona fa tsy matoky an'andriamanitra mihitsy satria zao mijanona tantara fotsiny mijanona tantara fotsiny fahafantarana an'andriamanitra atity raha ivelany fotsiny hoe mpanompon'andriamanitra izy miaina amin'ny tenin'andriamanitra izy izay mahafantatra azy izay tena hoe elatra sisany tsy naniry fa zao tsy ao mihitsiny zany atao hoe fatokiana an'andriamanitra zany fijoroana ny olona matoky an'andriamanitra zany tsy possible hoe olona tsy manao ny sitrapon'andriamanitra dia atoky an'andriamanitra fa miara-miasa ireo zavatra ireo sitrapon'andriamanitra mivadika fatokiana an'andriamanitra raha tianao ny atoky an'andriamanitra ndao hiazakazaka ho any amin'ny sitrapon'andriamanitra tsy hifadianina indray ianao hoe andeha raika amby roapolo andro ny tendrombohitra hivavaka atoky tsy izay ny andrasan'ny tompo aminao fa ny andrasan'ny tompo aminao ity azy amin'ny fonao fotsiny aloha anao izay tiany anao izay akasitrahany hiala amin'ilay mahaenao anao iny le tsy mety mihitsy fa tsy maintsy ianao foana mivelona fa jesosy miandry iny zany mila miovy iny amen jereo tsara estera inona ny herin'ny tondra ny estera nantona amin'ny mpanjaka na dia tsy voantso ary fatokiana an'andriamanitra fa maninona izy ny nandeha izy ange tsy nitereny zany hoe nisy hery ny sitona azy ho any amin'ny mpanjaka na hanaraka hatramin'ny ainy ary fatokiana an'andriamanitra ny dikan'izany vavaka izy aloha ka mifatokianao an'andriamanitra dia mitondra anao any amin'ny fahatanterahany ny zavatra tianao any amin'ilay tianao hitrangy iny mitondra anao makany ny fatokianao an'andriamanitra jereo tsara estera nandanga izy izy ianao nge mandary rehefa le misy an'ilay zavatra tsy tianao reny misy zavatra tsika tena miady amin'ny tenatsika mihitsy tena tsy te handroso zany ianao indraindray zany ivavakady ny valo zany aloha tena hoana koa zao nanaovana zany fa zao tsy maintsy manao an'izay ianao satria mila an'izay dia rehefa nanana an'izay nefa izay herin'ny tondra ny estera teo zay a izay ilay fatokiana an'andriamanitra hoe tsy maninona ozy izy fa raha ohatra ka ho faty dia ho faty fa andriamanitra ozy izy no miaraka amiko dia zao nanantona izy fa tsisy sananendry azy na ray ary au contraire vao maina hitafity be ary hitanao le fanorinao iny a ny fatokianao an'andriamanitra no mitondranao makana ahoana ny ataoko mba hinoko an'andriamanitra atokisako an'andriamanitra manomboka androany a ahitsitsio amin'izay ny dianao mba miova amin'izay atsosoro daoly amin'izay le zavatra tsy izy rehetrarehetra ireny mba soloy amin'izay soloy an'lay fanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra amen
ao amin'ny salamy toko fafito amin'ny telopolo andiny fadimy ozy ny ten'andriamanitra hoe ankino amin'i Jehova ozy ny lalanao ary matoky azy fa ho ataony tanteraka mifanirianao tsara rehetrarehetra rehefa akinonao amin'andriamanitra dia izy ny manatanteraka azy ianao zany eo amin'izay zany le tsy azo amboarina le soratanao amin'ny Facebook hoe matoky io tanako io fa misoratra eo tonga dia hovanao an'izay ny miranao hoe matoky tsy izay ny ilainy fa ny ilainy izy hita soritra eny amin'ny fiainanao raha vao miteny ianao dia ohatrany tsy mahitanao izany ny olona ohatrany mahitany Jesosy ao atokantrano tena zany ka atao hoe fiainan-danitra nisy fotoana nandinika izany hoe ny etỳ an-tany ho ny tahaka ny any an-danitra ohatrany ahoana loatra re zany ao an-danitra ao izany satria ny etỳ an-tany haikay le fiainan-danitra any ambony any mila atao fiainan-danitra koa ny ao an-trano ao atokantrano ao mba ataovy ny fiainan-danitra ao dia matoky an'Andriamanitra atao to dia mivadika automatika fotsiny tonga dia ny olona anankiray raha vao miaina mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga dia automatika izy matoky an'Andriamanitra tsy terena fa tonga dia mety io ka vao misy zavatra ataona mety io ka satria maninona za mety foana amen rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra dia miditra ao amin'ny vavahady ny fahatokiana dia lasa ino le hoe fahamarinana lasa marina ny zavatra ataonao lasa mivavaka marina ianao satria mino iny moa ny atao hoe pino zany ange tsika zao pino mila mino dia ao amin'ilay lafininona ny tena inono ao an'Andriamanitra dia maninona ianao mba rehefa mitokana any an-trano dia manontaniana izay teny izay anao fa maninona re tsy mety matoko mihitsy amin'ilay resaka ohatr'izao dia maninona ohatr'izao dia eo ihany ianao dia valiany fanay masina hoe ka ianao nge mbola tena amin'ity koa ianao mbola tena anina be koa dia amin'ry koa ianao mbola mananina be koa dia eo ianao vao tonga saina hitako tokoa izany misy fotoana ianao mananatra ny zanakanao ohatra dia tsy mety miaino anao mihitsy izy dia indraindray ianao ohatra ny tezitra izany hoe fa maninona koa ary reto tena tsy azo tenenina mihitsy dia andramo aloha mivavaha ianao dia raiso aloha ny tenin'Andriamanitra izay efa nytenenina ianao dia ataovy dia izao aza miteny an'ilay zanakao fa teneno ara-pitso raha mbola manao zareo raha vao ianao manaiky an'Andriamanitra dia manaiky anao daholo ny zavatra rehetra fa raha vao ianao tsy manaiky azy tsy manaiky anao izany io tsisy zareo Damaseva tany edena tena hoe lioana izany izay ny voanonosakay satria lioana azon-danana taloha tsy manaikitra izany ireny le biby karazana biby rehetrarehetra tsisy an'izany ary tena mety miresaka rahako mena rana raha miresakako dia manao giligili ao zareo dia milalao izay zany mahatonga le hoe azo lalaoviny reny kilalao sarim-biby reny nefa teariana satria ohatra izay le fa rehefa mivadika tamin'Andriamanitra Damaseva namoka ary izao raikitra daholy moka za tsy miteny hoe lioana zany tsy tenenina fa sao dia tena tsisitsisy ataty ahita an'izany ino misy lioana tsy azo avoaka eto tanàna zany fa tonga dia matytsika raisegondra angamba ny andaniny antsika rehetrarehetra raha ny lioana ny tonga eto nefa tamin'izany lioana ny atoriana izany hoe ianao hoe tsy mahita hoe misy zavatra tsy anina nge zany rehefa ny olona ny miala amin'ny fianarahana an'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra manohatra azy daholo ny zavatra rehetrarehetra na io vola io raha manohatra tsy te ho any aminao izany miazakazaka zareo zay tsy hoany aloha aty efa tonga efa azo zao efa hoe soniray sisa ny andrasana dia tafiditra miasa tafiditra ana mahazo an'ilay vola ohatran'izao tsy mety tonga le izy satria maninona mitsokatra zareo tsy mety zay tsy tamanao ozy satria maninona misy zavatra tsy normalinao teny aminao amboaro ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amboaro ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa rehefa tena voamboatra anao fifandraisanao amin'Andriamanitra ianao nke ny sambatra akino amin'i Jehova ny fiainanao ozy izy fa ataony tanteraka tsy mila miahiahy be zany ianao hoe ahoana no avinao miahiahira mbola misy sitrapon'Andriamanitra tsy vitanao fa mila fotsiny ianao mametraka aminy amin'ny zavatra rehetrarehetra nisy fotoana
tena tsy haiko hoe andro vavolombelona koa ve andro any sa ahoana mba hanjarako indray zany mijoro e ay sady misy vavolombelona mihitsy po eto zany fa nisy fotoana ako nytenenin'olona zay hoe misy tsena paster sandratra moa zany misy tsena ozy tsy amin'ny pavion fidiana amidy fa mama ave ozy izy afaka mandeha afaka vidiana zany am'le hoe zay le mivarobarotra de ozy izy moa zany zay hoe mety zany ka de le tsena tetsy amin'ny pavion de rehefa avy eo zany de faly be satria tsara toerana be le izy de 400 millions fmg zany vidiny le toerana de ok zany de nisy olona moa zany parazara koa tafiaraka taminay de teny tamiko hoe alaiva ozy izy io raha alay mamy fa za ozy no mividy anazy de averina fotsiny zany ny volany rehefa aniny de faly be mihitsy zany hoe ok lasa zay ambandry dado sanatra nandeha nijery an'ilay izy tena 5 raikitra zany de nody aloha ny apito zany hoe ho amboarina zany le vola aka le vola rehetra fa raha pitso no vidiana le pavion eny ary tonga ny apitso tsy haiko hoe inona moa nazo anaty tam'izay fa ohatrany hoe tsy afaka mivoaka tao an-trano de paster sandra moa zany aty efa miantso amin'ny paster foana hoe fa ato le olona efa miandry hoe mila andoavana vola kely aloha zany hoe karakarana le taratasy oatra zany de ozy aho mantsy amin'ny paster tsy haiko zay mahazo anahy ozy fotsiny tsy alaina mitondra volany aloha no de enao ozy izy efa omen'andriamanitra zavatra io vola io tsy volanao fapahitana fity de enao izy mbola midrikina ihany zay mihitsy nytony mampianatra ry vehivavy tony mangina batainy foana le vola zany de netiny de ngambany tsy haiko mety atsasaka 50 teo ngambany netiny de lasako zareo niaraka tamin'ny paster sandratra de rehefa tonga teo am'le olona zany de hoe satria taraiky satria zay izy mbola fandrirotra be zany za ohatra ny tsiraitsy lahatra indray de sy tena adala mihitsiny zavatra efa ok tena tompony tsisy mpanera tsisy ninina keary zany de izy moa tsy netiko hainareo ihany lehilahy rehefa tsy eto zay de lasa izy konga anao mangina aloha izy de za moa tsy nandeha mihitsy tam'izay fa izy nandeha namonjy an'ny paster sandratra tany de inona zavatra nitranga ozy nareo mbola io paster azonareo antanina izy rehefa avy eo de tonga teo am'le olona de ozy izy paster zany hoe tonga zay fa andohan'le zavatra le vola zany anaovana an'le taratasy de tsy voanahita amin'ny paster izy ozy tsy amidiko aminareo ny tranoko ozy izy tsy amidiko aminareo indray pavion sady nasika be mihitsiny de paster zany nengavy anazy hoe azo manao an'izany moa madama fa zareo zany nanao zay hoafany teo hoe alaivo le vola fa tinge le vola efa ato aminay hatramaraina ny andrasana anareo tsy amidiko aminareo tsony ny toerana ozy izy fa andalinareo mandeha rava moa zany le izy satria tena efa hatramin'ny 9 arivo tsy nety tsy nanaiky mihitsy le olona nefa de efa ionge le vola fa ao moa madama nanao zay hoafany paster tena hoe farak'izay mahay mandresy lahatra fa non de non no tany an-trano tezitra be taminay zany zao ozy izy andriamanitra maminay fa balita de tsary moa zany mboza jesosy tena fona fa de nangina rava moa izy zany de tsisy resaka tsony herinandro tao aorianany iny misy namako zay any an-dafy any de mifampiresaka eo zay de ozy izy mantsy ana hoe de ozy a mantsy azy za ngeky ho tokony nahazo tsena fa ny adalako fa tokony nahazo tsena tao amin'ny pavion za taitra be izy de ozy izy tsena amin'ny pavion nalakely ve de eno de fa nitantaraiko anazy teo zany le fandeha le izy de ozy izy mantsy ana ary nareo zany ozy izy le paster saika voany tao de fa ahoana kio paster hoana tsy haino fa vao nahita amin'ny paster izy de tonga fa efa volan'olona efa amina miliara zany ny azony amin'io toerana io angalany vola anaovana le izy de rehefa ohatrany hoe mahazo 400 millions de lasa mankany an-dafy aloha de ohatrany zany foana zay onon'le olona aloha zay fa tsy haiko de ohatrany hoe taitra be zany na ianao an'le izy hoe fa le vehivavy zay mandrakandroany lasa tena ao amin'ny hvkl be mihitsy satria zao nataony hoe mba manompo ihany an'andriamanitra ozy izy fa ty zany vola efa ho aterina riny efa tsy nalain'le olona sakanan'andriamanitra any le vavolombelona tiako tantaraina aminao hoe na enao raha indraindray tsy mahafantatra zay afata ianao
fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao izy tsy hamono anao zany. Eritreretinareo hoe lasa ny taniny volan'olona vola mihitsy anao ahoana zany ny atao ianao tsy zatra an'izany fa tena zay sy pastera fa tonga dia samy nakasisiny dia nandoalika hoe Jesosy eo andraisa ny fiarovanao tsy nentina mbavaka hoe zao ty na zao nisy faminaniana fa tena hoe ianao tena andeha io pastera sandratra vavolombelona izy pastera mitondra le vola andeha tao tsy nentina indray le olona nefa tena efa malaza be mihitsy zany zay olona zay hoe fato zobaviko ozy izy nyteneniny teo hatramin'ny anaran'ilay olona zobaviko io ary io tena enjana io dia ilay zobavy anankiray zany no nytantara hoe tena saika efa saika navofa dia jasa izay nahazo azy teo ozy izy fa le pastera dia niasa hoe te hoe pastera ondry zareo fa dia tsy hainay ozy izy fa zay ary vondray reto androany fa dia tsy hay ozy izay nahazo azy fa tsy nentiny raisiny le vola sainao ange zany fatokian'Andriamanitra rehefa ianao matoky azy tsy manana iah ianao zany hoe ahoana rehefa aveo inona ny zavatra mitranga fa miana matoky an'Andriamanitra fotsiny amin'ny fotoana atokisanao an'Andriamanitra dia tena mijoro izy matoky eo amin'ny fiainanao zany tsisy resaka herinandro sa teariana zany ny zavatra heninao ahoana moa ianao tsy hiva amin'ny tompo andrekaiko ahoana moa no sahanao adaladala na za tena koa azy tsy mahafantatra izay hafaty ahy fa izy no mitantana ny dianao izy no mitantana anao dia tena amintsika hoe zay mahatonga antsika tena matiantoka be raha vao manompo an'Andriamanitra ihany nefa tsy matoky an' Jesosy nefa manompo azy ihany amen militsika tena miaina amin'izay fahamarinana izay porofoy amin'Andriamanitra isan'andro fa zanany ianao misy fotoana indraindray eo amin'ny fiainana dia voly te hisetrasetra eo amin'ny fiainanao foana izy te handavo anao izy te hampafaty antoka anao izy te hamotika anao izy fa rehefa ianao no mijoro matoky an'Andriamanitra tsisy lafaoro manaikitra anao zany ka na sendra latsaka ao ary ianao mbola iny le faefatra fa miaraka aminao ihany satrakazy misakasy abedina go zany fa sao dia tsy maharaka ny connexion anao amen tsy maintsy nianitra tamin'ny sadrakasy misakasy abedina go le afo fa zao nisy olona fany nefa niaraka taminy tao misy fotoana nge tena mianatra aminao le izy mety hoe marary mety hoe fa zao aza matahotra fa le olona nitokisanao izy tsy manary anao zany fa miaraka aminao foana za tsy hafoy anao izy za tsy handao anao eo aminao foana izy fa ianao tsy manana fatokiana azy dia tsy manana an'izay tsy misokatra amin'izay masom-panahinao fa rehefa tena mijoro ianao matoky azy dia maneho ny heriny sy ny sandriny mihitsy izy eo amin'ny fiainanao ianao matoky anazy za koa miaraka aminao amen fa mahatonga anao manaonao foana indray aza mandeha amin'ny heriny tenanao zany joro foana amin'ny fatokiana an'Andriamanitra Jesosy zao ny zavatra ataoko za tsy ho sasahanota zany tsony satria za nge matoky anao amen ka ny zavatra ataonao ny sitrapon'Andriamanitra ataonao dia ino ny manampy ny fatokianao an'Andriamanitra ianao zany raha manao ny sitrapon'Andriamanitra zay manaonao foana ny sitrapon'Andriamanitra tsy hita moa zany fa dia zay tsy hoe tsy hita dia zay fa ianao mihitsy ny tena lasa matoky an'Andriamanitra misy zavatra nareo tsy mifanaraka amin'ny fijerinao mety efa tena programa tena efa mety nefa tsy nety indray le izy dia aza tezitra be aloha misaoran'Andriamanitra saotra Jesosy zay zaniko za moa aninona ianao raha ny tompon'ny ainako za zany misy fotoana mety misy olona nampanantenanao hoe hitondranao hisakafo any amin'ny restaurant dia tsy hoentiny indray ianao dia tsy hoe divanao le olona rehefa avy eo ka tian'Andriamanitra hivavaka ifadianina indray aloha ianao dia zay aloha izy fa amin'ny fotoany re manaraka aina reny rehefa misisika be tena tsy hitanao tsony zay lana rehefa eo ambola tabatra zany anao terena mihitsy anao ampio antimoko ianao fona ianao indray no fona amin'ny fitahiana rehefa te zay fa mahatonga anao tsy mifona amin'ny fitahiana tsy mifona amin'ny tompo mihitsy mampifonafona amin'ny tompo foana ihany aloha amen mifona sady mibebaka ozy paster sanatra omaly fa tsy mifona fotsiny ohatran'ilay fataony devoly hoe izy azony
rehefa marary izy dia mody mifona amin'andriamanitra aloha dia rehefa azo izay ilay dia verina amina taony ray tsy zany fa tena hoe nao tonga saina jesosy tena hitako mifadisoko teto dia teto za zany le tena zao hoe manomboka androany jesosy tsy za tsony mivelona fa ianao mivelona tao anatiko amen ianao le rehefa indray le tsy manaiky reny tsy atao ny sitraponao dia ataovy aloha ny sitrapon'andriamanitra dia rehefa avy eo ataon'andriamanitra foana ny sitraponao jesosy ange tsy raha tsy fanahy zareo nge mosesy tsy haiko nareo fa rehefa mba te miresaky mieritreritra an'andriamanitra iny ianao dia ozy izy mosesy hoe za te ahita ny tavanao tsisy hidirany famonjem-panahy zao zay fa ahitraitra fotsiny hoe za ke te ahita ny tavanao e dia ozy izy jesosy hoe andriamanitra hoe ka raha mahita ny tavaka ianao dia tsy mety nge fa maty ianao fa zao hoe raha zay ny tianao dia hoentiko eny antsefa niaram-bato ianao dia tapenako ianao dia mandalo ny fahatsarako hitanao dia amin'izay voaro ianao eritrereto hoe zany ara nataon'andriamanitra mosesy malemy fanahy ka ahoana moa ny tsy ho ataony amintsika izay tadavintsika ninonina androany zay zavatra ilanao fidiran'andriamanitra tsehatra manana fatokiana fa ho ataony amin'ny fiainanao zany androany raha tapa-kevitra ianao jesosy za tena izolotra amin'izay any amin'izay programanao dia jesosy koa tapa-kevitra efa ela indreo ozy izy mandondona mitsangana eo ambaravarana mandondona jesosy tsy manao amboletra zany miandry ianao izy amoha varavarana ka raha misy ozy izy miaino feoko dia hiditra ao aminy dia hiary sakafo aminy alay fisaratsiana hoe mpanjaka ny te hiditra ao am-ponao fa miandry ny décision-nao amen zany ny fanapahana nge aminao ianao ny andrasana efa vonina ny zavatra rehetra fa ianao no andrasana daontsika hitsangana dia hitehaka ho an'ny ten'andriamanitra andraisantsika amin'ny mpanompon'andriamanitra Alléluia. Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Mila mahatoky an'Andriamanitra ianao rehefa manompo an'Andriamanitra ary mila tafatoetra tanteraka izany fahatokiana izany. Daontsika hivavaka tahaka ny Estera, tahaka ny Mesaka sy Sadraka sy Abednego. Mba ho tafatoetra tanteraka izany fahatokiana an'Andriamanitra izany. Ary fahatokiana mitoetra ihany koa amin'ny Hébreu toko fa 10:22 dia izao ny ao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio, voasasa amin'ny tenin'Andriamanitra, voasasa amin'ny fahamarinana, voasasa amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Daontsika hivavaka mba ho tafatoetra izay fahatokiana izay tahaka ny Estera teo manoloana ny zavatra anatrehana tsy tonga valaketraka tamin'izay atrehana tsy natahotra fa nanam-pahatokiana an'Andriamanitra ary nanana an'izay fahasahiana sy hery lehibe izay rehefa nitodika tamin'Andriamanitra dia niravina ny zavatra rehetra na amin'ny zavatra efa hoe tsy nampozina ary efa haitsika ny tantara tahaka izany ihany koa izy telo amin'ny rahalahy tonga ny fanefany ozy mama teo ozy ny tenin'Andriamanitra teo izay nampitondrana amin'ny mama zany fa tsy hoe mama ny tena fandaontsika hivavaka mba ho tafatoetra tanteraka ny fahatokiantsika an'Andriamanitra dia izay dia mbola manina moa izy teo mbola tafaray amin'le hoe mifatoka mibantsina an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra izay atao asandrato mivavaka ao raha io amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao indray zay ny amin'ny teny nampitondrainao ny mama misaotra ny amin'ny fampatsahivana misaotra fa mila manamboatra ny fahatokianay ato anatinay zay tsy mahatoky ny zava-miseho tsy mahatoky ny zava-misy tsy mahatoky izay mety teny avy amin'ny olona fa mahatoky anao lay Andriamanitra tompon'ny fahamarinana lay Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra lay nahary ny lanitra sy ny tany androany zay dia mitondra ny momba nay rehetra indray mitondra ny fahatokianay eto anatrehanao miaraka amin'ny fanampianao feno tompo dia aoka ho tanteraka ao aminao ny fahatokianay aoka izay finiavana tsara sy safidy aty anatinay hahatoky anao miteny mandrakariva mila mahatoky anao misaina mandrakariva mila mahatoky anao fa aoka tena ho tanteraka somarina ato anatinay tsiraray avy
zany fahatokina anao zany amin'ny fanompona anao dia zavatra sarobitsy lehibe tokoa ary zany ihany koa no ipanjina anao sy ahitanao tsiraray avy tsy afaka izay ny teny hoe mahatoky nefa ny ato anatinay dia tsy zany fa izany mitondranay ary zany mbola hitondranay ambavaka ny momba anay indray ny amin'ny fahatokinay mba ho tanteraka zato isan-jato ao aminao dia ilay Andriamanitra tokana, ilay Andriamanitra ny fahamarinana dia ilay Andriamanitra ny fiainana. Misaotra Tompo ny amin'ny sekoly androany, misaotra fa ninona noentinay teto anatrehanao dia mino izay fa ianao no hamany zavatra rehetra rehefa tafatoetra ny fahatokinay ary mahita tokoa fa ho tafatoetra satria mahatoky ilay Andriamanitra izay ny antso, mahatoky ilay Andriamanitra izay izy hatrizay ka ho mandrakizay dia ilay Andriamanitra tsy toa izay omena ny voninahitra sy ny fisaorana ary ny fiderana mandrakizay amin'ny anara mairan'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakera avy any Nazareta. Alleluia, amen. Mazotoerana tanteraka ny fanatitsika fotoanantsika mbola eto ihany rapitso amin'ny sekoly fitaipana sy fanambinana asan'ny ekipa zay ohatrany matsiaro sy tery atao anaty koa hitondra-bavaka ny amin'ny mety fiverana zay ny ekipy efa ny andalana ndaotsika hivavaka ho an'ny ekipa isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fatateran'ny asa ary isotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra mitondra-bavaka tsika ny amin'ny ekipa zay efa ny andalana amin'izao ora sisy fotoana zao mba ho toto-soma tsara, tsisy accident, tsisy raha, tsisy panina. Ny fiarovan'Andriamanitra sy ny tanany ao amin'izy ireny mandrakariva, azo hery mandrakariva izy ho tonga soma tsara eo anivony mama ipapa, eo anivony tokantrano tsiraray avy ny vatandehilahy tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy satria ohatran'izay pasteur Ersy taty anitra angamba niaraka tany fa mba ho tonga soma tsara zareo sandraton'ny vavaka ao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misotranao zay mankasitraka indrindra ny amin'ny iraka sy ny amin'ny fataterany zavatra rehetra zay natao tany Tomasina tany Ambodibonara ihany koa ianao no maimboninahitra ary ianao no isorana Tompo ankehitriny zay dia mbola matsiaro an'izy ireo ary mitondra azy ireo eo ampelantananao Tompo ilay Andriamanitra izay mahatoky ary mahatoky zay Tompo fa rehefa ianao no momba azy ary rehefa ianao no teny hoe indro ianao no momba anazy mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao dia ianao tokoa no momba azy eny andalana rehetra ary ianao no mbola hitahiry anome hery ranomasina andrakotra azy ho tonga somatsara eto anivinainay eto anivony ankonana tsiraray avy Tompo amin'ny fiarovanao omba azy ary anaraka azy amin'ny lalana rehetra ny anjely Tompo manodidina azy ireo ihany koa ho voninahitra ianaranao rery ihany dia mankasitraka indrindra izay Tompo dia raha inay sy asandratra ilay Andriamanitra tianay sy tianay misaotra Jesosy amin'ny anaranao no anandratanay izany vavaka izany amen. Halleluia. Tonga soma tsara izy matoky ianao aza mitebiteby aza misalasala aza miaya tahaka izany koa ny etrehanao ny tontolo andronao androany amin'ny fahatokina tanteraka an'Andriamanitra ary mino fanontanany eo amin'ny fiainanao izy amin'ny tian'io ty indray amin'ny anaran'i Jesosy mivany zavatra rehetra ary mety ny zavatra rehetra amin'ny anara mairan'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoa izao fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoa izao anareo. Alleluia.